tonga indray tsika amin'ny fotoana izay iarahantsika indray amin'ity fampianarana ity izay mbola fanambarana. Tsy misy afa-tsy fanambarana foana moa ny atao satria miditra ao anatin'ny atao hoe vaninandro farantsika ka mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fanambarana. Amerina ny fiarahabanantsika rehetra ato an-tokantrano izay manaraka sy miaino ny fanambarana indray raha ny fanambarana dia miditra amin'ny fahatelontsika ny amin'ny androany raha ny fampianarana indray kosany eo amin'ny laharana fahafolo ny fampianarana any amin'ny bokinareo any zany na amin'ny kahie tsy fantatro izay moa zany ny sary izao fampianarana izao moa mazava ho azy dia fanambarana ny tian'io Andriamanitra Abrahama io atao ho ampahafantaranareo olombelona noho ny amin'ny tsy firarahianareo noho ny amin'ny tsy fitezanareo miaino sady ny tena marina koa hoe tsy ao anareo mihitsy ny le teny ka izay mihitsy zany iarahantsika mijery io sy miaino ary ampahafantaranareo mihitsy ny fa tena misy tompony izao tany izao fa tsy hoe nareo olombelona ny tompony ty na nareo olombelona no miseho mirehare amin'izay momba ny ty tany ty fa tsy anareo zany io misy tompony ty tany ty ka izay tompony izay mihitsy le atao hoe Andriamanitra Abrahama no manome izao fanambarana izao ary Elia no mitondra izay teny izay no mahatonga ny hoe fanambarana ataon'ny Elia izay avy any amin'ny Ahosoa dia zao rahantsika mahita zao ny momba izay izay fanambarana izay zany ka manoloana ny fahamarinana fa misy inona zany fa inona le zava-misy efa nampianariko antsika atao amin'ny fanambarana voalohany sy ny fanambarana faharoa fa tonga ny atezeran'ny dada Iava miatra ny atezerany tonga ny andro fahamaliana loza ho an'ity zao tontolo zao ity rehefa avy nandeha zany teny zany dia haintsika fa vaky ady andro fohitaorianany zany dia vaky ny ady teo amin'ny Israelianina sy ny Iranianina izay ny hitantsika zao ka hiditra ao amin'ny resaka mombany amin'izay ady izay amin'izay ny resaka antsika zao hoe inona ny tena fandehan'ity ady ity dia lazaiko aminareo fa tsy avy any aminareo zany fa avy any amin'ilay mpamorona daholo io hoe tsy avy any amin'ny sitraponareo sy ny eritreritrareo hoe andao indray ho alamitsika araka ny politika atao ina moa résolution pacifique par politique na tsy haiko tsony izay mety ilazanareo anazy ka lizy vokatriny fahotanareo daholo zao ka mba tatazo amin'izay le valy ka izay mihitsy ny le ho azavaiko araka ny izay fanambara fa inona le tiako tenenareo amin'ity fanambarana ity tena tsy mety intsony ny sary misy eto amin'izao planeta terre izao raha hitodika manokana any amin'izany Israelianina zany io moa tsy vokatry le fanoerany zareo an'io Andriamanitra Abrahama io dia izao ny fiafarany lalakale ary mieritreritra mihitsy ny Israelianina fa hoe matanjaka be ny Amerikanina izay miaro azy ka dia mety manao ny fihetsena maro samihafa izy ohatran'ny hoe manao zahatra tsy tokony ho atao maninona miteny hoe tsy tokony ho atao raha ao amin'ny Israelianina masy dia miteo miteny izy hoe ho fiarovanay ny mombanay satria voatoetoana mihitsy ny existentielnay zany dikan'izany dia hoe voatotoana hono zany ny mety momba ny zareo Israelianina ka mety rava mihitsy ny misy anazy noho ny amin'ity Iranianina manamboatra fitaovam-piadiana nukleara ity zany itsika moa zany dia tena hijery amin'izay ny fandehan'ny fizotran'ny toetra raha maneran-tany izay dika le fanambarana ka mialohan'ny teny dia tsy maintsy hazavaiko aloha zahatra rehetra tsy vao hiteny amin'izay aoriana izay fanazavana izay satria raha tsy hainareo olombelona koa ny sary misy dia na ianareo koa raha dia ohatrany hoe reny omby mijery Florent reny nareo inona ty fa hazavaiko kely aloha dia samy matsapa tena maloana hoe zao ny vokatry ny fanoerana an'io Andriamanitra Abrahama io eketsika aloha
Ary tenin'Andriamanitra marina zany fa vokatry ny historan'ny Israely ty resako telo vokatry ny atezerany dada Iava tamin'ny zanak'Israely dia voaroka ny ala tao amin'ny tanina zareo. Any mihitsy aloha ny angaitsika an'ilay teny vetivetika aloha hoe ity ny historan'io ary mahafantatra mihitsy ny zanak'Israely fa nyroan'io Andriamanitra Abrahama io nefa ny zany Andriamanitra Abrahama zany dia teneniko tsara tsy tia fahotanana zany Andriamanitra Abrahama zany ary io fahotana io na tonga zareo voaroka zay. Ary matoa Elia manao n'izao fanambarana zao satria izy kosa ilay manohitra an'ilay mpanota rehetrarehetra satria nitoetra an'ilay dadanay izay Andriamanitra Abrahama dia tsy tia fahotana. Ary Elia rery ihany teto amin'ity planeta terranareo ity navita namerina zany. Ary fahefan'ny Elia amin'izay no miteny hoe ity ary ny tenin'ilay tena Andriamanitra Abrahama ilay tsy tia fahotana tahaka ny Elia ny ampianatra fa afaka ny fahotana izay miaraka amin'ny Elia. Mazava be zany ny teny sy ny famarinana fa tena atsarana zao teny zao asoavana zao teny zao dia izay zao ampianarina sy ambara zao ka mandona n'izany zavatra zany indray hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny izay moa zany boky amin'ity ato ao amin'ny Levitikosy vakitsika ilay hoe voaroka anareo rehefa manohitra an'izao teny zao. Levitikosy 4:20 miainga aty mihitsy ntsika. Levitikosy 4:20 dia manomboka amin'ny aiza moa zany lega manomboka amin'ny 14 io amin'izay Levitikosy 26:14 no jerevantsika zany. Fa raha tsy miheno ahy kosa ary nareo ka tsy mankatoa an'ireo didiko rehetra reo nareo fa amaivonareo ny didiko na alan'ny fananareo ny fitsipiko ary tsy ankatoavinareo ny didiko rehetrarehetra fa hivadianareo ny fanekeko dia izao kosa dia hanao an'izao aminareo hanisy fampitahorana aminareo ary entina maso zanona lava be moa izy io fatra dia nigantsika rikatra amin'ny any amin'ny 70 anao nga amin'izay jerentsika andiny faraka amin'ny 30 no idinantsika amin'izay. Ka dia ho ravako ny tanànanareo manoko andiny faraka amin'ny 30 indray zany tsika zao. Ka dia ho ravako ny tanànanareo ho ataoko lao ny fitoerana masina anareo tsy amboloiko ny hanitra ankasitrahana any hoe tsy mila miaino izay taonareo ary ho ataoko lao ny tany ka ho talanjona ny amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa izay mihitsy ny zany ka dia ny taninareo dia ho lao dia natsoaka sabatra mety manenjika anareo za ary ny tanànareo dia ho rava niatra tamin'ny zanak'Israely izay zavatra satria na elin'Andriamanitra nanerana an'izao tontolo izao izy dia eo Andriamanitra anazy io dia ny Andriamanitra Abrahama na eliny nanerana an'izao tontolo izao. Zany eto zany dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza fa horoahako nareo ary izay mihitsy moa ny voalaza teo zany hoe horoahako nareo dia niala tamin'ny tanina izy ka nanomboka voaroka zareo nanomboka tany taona 722 nanomboka teo izy dia voaroka zany nanomboka tany amin'ny taona moins 722 nefa nandroana ny Jiosy ireo tamin'ny tanina tamin'ny taona moins 722 zany dia toy foana zany zavatra zany dia ny farany n'izy niparitaka mandeha tany ilazana moa zany ny teknisiana fa tapatapaka be mihitsy ny connexion nareo zany raha nitazako maso eto zany ireo hoe tena tapatapaka mihitsy ny connexion nefa tokony tsy ho tapaka mihitsy connexion ny fahitako anazy mba jerena kely zany ilay zatra mba tsy tapatapaka ohatr'izany tamin'ny taona moins 722 ary ny farany dia niparitaka nanerana an'izao tontolo zao zany Israelianina zany ka namoaka fanambarana indray ny Andriamanitra Abrahama tahaka an'izao fanambarana nataony Elia zao. Namoaka fanambarana ny Andriamanitra Abrahama tany amin'ny taona moins 500 any ho any zany entre moins 600 moins 500 eo tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany
Ary zao ny teny tamin'ny Jeremia mpaminany ireo hoe avy reno ao amin'ny tany ny jiosy ary ambeny tahaka ny fiambina ondry. Hitantsika indray izay teny izay amin'ny bokin'ny Jeremia 31:10 zany. Jerevantsika izay voninahitra ny ilay mahery ilay Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba, zany moa ilay olombelona tetỳ an-tany, ary Andriamanitra anay any amin'ny lanitra, Andriamanitra ny ely azy. Hitanareo eto amin'ity plateau sy ny sary zao ilay ankalainy divolo fa mahafinaritra izay ho any amin'ny lanitra mahita anazy. Zay dia marina zay. Jeremia 31:10 ary zay ho any amin'ny lanitra manery an'izany Andriamanitra Abrahama tena monjy anazy zany dia faly be mihaino an'ny ely ary tena mihaino anareo rehefa te vonjena, fa rehefa te tsipaka any amin'ny ely dia aza mihaino efa miteny fa tsisy misankintsony zao. Jeremia 31:10 mihaino ny tenin'ny avay ianareo jentilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany ka ataovy hoe izay nampiheliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandry ny mpiandry ny ondriny. Zay mihitsy zany lalàna hoe izay natonga Israelianareo ny paritaka avereninareo kefa samy paritany Israeliana dolo moa rehetrarehetra zany ary samy nanabababo an'izay azo ny baboana tany dao zao tontolo zao ka niparitaka manerana an'izao tontolo zao ny Israeliana. Zava-marina zany. Izany hoe tany amin'ny taona nanomboka moins 722 tany ho any tamin'ny andron'ny zareo Asiriana mpanjaka Sargon II tamin'izany fotoana zany dia niparitaka ny zanak'Israely, tonga nefa ny teny hoe verenao amin'ny taniny izy dia niverina tao amin'ny tany tokoa ny zanak'Israely tamin'ny taona plus 1822. Zany hoe tamin'ny taona plus 1822 izay niverena zareo dia niatra ny teny Jeremia 31:10 hoe avy arenao amin'ny taniny. Izany hoe dimanjato roa arivo taona taty oriana dia tsy nisy nahasakana ny teny io Andriamanitra Abrahama mihitsiny fa niatra io teny io. Tsy haiko na mba konsia amin'izany ny Donald Trump président américain, sy Joe Biden zay teo, sy ry George Bush junior sy ny senior, satria samy izy mianaka samy taona trany Barack Obama ho any Amerikana. Raha tatao Fransa kosa dia ry François Hollande sy ry Emmanuel Macron moa zao ny eo ary Nicolas Sarkozy, satria nisany nanatosa tamin'ny famarenan'ireo jiosy ireo tao amin'ny tany daholo ireo filoham-pirenenareo. Nisan'izany ny anglisany koa sy ny zay firenena italiana samy niditra daholo tamin'izany. Enatra ny amin'ny Alemana raha mbola tafiditra niditra tamin'izany sary zany daholo, satria mambra ny eo tany ireo tany amin'izao fotoana izao. Fa tany aloha tany ireo dia natsoina tamin'ny anarana hoe Société des Nations. Ka ny Société des Nations ny SDN izay ONU amin'izao tsika miteny izao, fa SDN izy taloha ireo no namerina anazy, ry jiosy ireo zany dia ny Israeliana, ary lohalarana tamin'izany io Amerikana io, ary ny Frantsay narakaraka anazy dia ny Anglisy narakaraka anazy. Ireo zany ny tena azo lazaina hoe lohalarana. Avy eo moa zareo nivadika otanina taty aoriana, organisation du traité de l'Atlantique Nord zany hoe zareo tandrefana zany ny dikan'izay, iny avaratry ny Atlantika iny dia zareo tandrefana ny dikan'izay ny organisation zareo ho amin'ny hoe fiarovana ny fireneny zareo, tandrefana zany satria misy problème amin'ity resaka Rosiana ry, zay natonga ilay otanina zany. Ka hitantsika amin'izao tsika miteny zao mihitsy ny ary ny vaovao farany dia ny Amerikana mihitsy no miaro mafy ny Israeliana amin'izao tsika miteny zao. Ny Amerikana no miaro mafy ny Israeliana ary mitady ny hevitra ny ambina anazy amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy. Eo indrindra nefa ilay sary, inona ny sary misy? Efa namoaka teny foana ny ambassadeur-ny Joshua Elia, ilay niran'ilay Andriamanitra Abrahama, fa izany Rosia izany dia izany ny bibity, io ilay avy any avaratra, satria ny loza anjony tany dia tsy maintsy avy any avaratra. Efa nitenena tamintsika efa nampianarina antsika zany. Na hoe jereko zay aiza moa misy an'izay teny zay rova hoe avy any avaratra ny loza anjony tany. Tsy haiko rova na matadidy an'izany 1:14 angamba izy safidy izy. Sareo ve tsy matadidy an'izany tsony? Jeremia 1:14 mihitsy ny izy. Jeremia 1:14 hoe ny loza efa nentiny mpamina ny Israeliana tony fa anjara ny Elia amin'izay manazava. Jeremia 1:14
dia hoy afa tamiko, irohatra avy any avaratra ny loza-anjonimponina amin'ny tany rehetra amin'ny tany. Izany hoe avy any avaratra ny loza-anjonimponina rehetra amin'ny tany. Efa nampianarin'ny Jeremia zany nomena teny izy anao fanambarana, tahaka ny Elia koa nomena teny anao fanambarana. Efa vita daholo ny zareo fa Elia manamafy fotsiny ary manome ny précision amin'izay ny anjaran'ny Elia hoe tiany ho izy ity ny iseho aminareo satria ny mpaminany ay avaretrrehetra sy ny mpitondra teny dia tsy maintsy mitovy io teny io fa tsisy miovy ny mpandehanana an'izany. Dia anjaran'ny Elia ny manitsy sy manamarina ny teny hatramin'ny farany. Zay eny ataon'ny Elia zany. Eto zany dia voalaza mihitsy ny hoe irohatra avy any avaratra ny lozan-jonimponina rehetra amin'ny tany. Efa voalaza ny teny nambaran'ny Andriamanitra Abrahama fa avy any avaratra io. Ary tamin'izany no nanome teny tany amin'ny 2003 anareo olombelona rehetra hoe raha tamin'izany nareo nanizigizina mihitsy fa ny papa ny Biblia hoe Amerikanina ny Biblia, dia lazaiko taminareo hoe diso daholo zany. Fa zany papa zany tsy misy idirana zany amin'ny resaka Biblia. Zany Amerikanina zany tsy tafiditra tamin'izany resaka zany. Fa ny loza-anjonin-tany mahitsy be mihitsy ny teny voalaza ato mihitsy fa ny loza-anjonin-tany rehetrarehetra, ary ty loza ty moa dia mpamely Israelianina izy io. Zay ny ahafantarana n'io mpanao loza io hamely an'io Israelianina io, satria dada iava mihitsy miteny hamely anareo ny loza ary hiparitaka manerana zao tontolo zao nareo. Ka ny loza zany dia zay mifanaraka amin'ny teny io Andriamanitra Abrahama io. Ka ny mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia zay hoe mamely an'ny Israelianina foana ny hafaran'ilay firenena. Zay ny ahafantarana n'io hoe ity ny tena loza ity. Ka eto ary ny tenin'Andriamanitra raha ny jerevantsika izay teny zay hoe iza ny loza amely an'ny Israelianina farany zany. Dia hitantsika mihitsy hoe ny amely ny tany rehetrarehetra mihitsy ara ty dia hoe ilay avy any avaratra ny loza. Ho arahantsika ara zay teny zay araka ny tenin'ny Jeremia mpaminany. Fa ho hitantsika ny teny aty aoriana zay nentin'i Ezekiela ao amin'ny toko 7:30 fa tena izy no amely ity firenena avy any avaratra ity no amely ny Israelianina mihitsy ny amin'ny fandrofarany, ary ny presizena mihitsy fa avy any amin'ny farany avaratra mihitsy izy. Ary ny miaraka amin'ity firenena avy any amin'ny farany avaratra ity nefany dia Iran no miaraka aminazy. Izay lazaina fa fanjakana Persianina tamin'io fotoana io. Ary miaraka amin'ity fanjakana avy any amin'ny farany avaratra ity dia ao koa ny pays africain, ny arabo, ny afrikanina, ary ao anatin'izany ny firenena tavaratra rehetrarehetra zany. Zay mazava ho azy fa ny firenena farany avaratra raha ohatra ka raisitsika ny teny avy anatin'ny soratra masina mbola ilay Andriamanitra Abrahama navita namerina ny Jiosy ao amin'ny taniny ihany, zay ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Otanina ny tena nanao an'izany asa goavana be zany. Zany hoe tsy afaka nivoana tamin'ny teny io Andriamanitra Abrahama io na ny Amerikanina. Zay Donald Trump ny eo amin'izao zay lazako hoe sao dia mba manaonao foana rena sy Emmanuel Macron sy ny Anglisy fa omeko ny tety manaonao foana ngenareo. Zareo titra io tsy azo sakanana intsony ny ady fanambarany Elia. Elia mihitsy manao fanambarana tahaka ny mpaminany Israelianina, ary tsisy mivoana ny teninay fa avy any amin'ny dadany Yay avay io teny io, ary tsy misy zatra mivoana amin'io na kely aza. Loatra jerevantsika ny teny mikasika ny amin'izay tokoa. Fa raha hijery ny avaratsika dia tsy maintsy maka ny centre Israel, satria izao ny voalazany Ezekiela 38:12. Ezekiela 38:12 fa ny centre du monde dia Israel. Ka raha miaka ny reperany avaratra sy ny atsimo sy ny andefana sy ny atsinanana zany tsika dia tsy maintsy Israel ny départ, satria ao daholo ny ivony zava-drehetra. Dao raha vakitsika indray zay Ezekiela 38:12 jevantsika aloha centre du monde, satria hoe avy any avaratra ny problème zany. Hamely an'izao tontolo zao, hamely ny Amerikanina, hamely ny Frantsay, hamely ny Anglisy, hamely ny Italiana, hamely ny Allemagne, hamely ny Polonia, hamely ny Ukraine moa dia fio ataony fa io. Ilazako aminareo hoe tsy azonareo sakanana intsony ny ady, efa vaky io ny Israelianina raha hoe fofay amin'izay nareo. Tena nareo tena trop loatra nanaovanareo ny Andriamanitra Abrahama io, ary tena tsy nivakinareo loha mihitsy hatramin'ny farany. Nareo hoe fa mpahamono an'izay olona avy any amin'ny lanitra vonoanareo daholo. Zao lasa aminareo any zao ny azo oliva anankiroa dia mbola vonoanareo tahaka nanaovanareo ny Yehosoa, tahaka nanaovanareo mpaminany rehetrarehetra dia tapitra ny vonoanareo mihitsy izy raha tsy sainareo. Adalany izay miala ao nareo.
ekeko nareo afiahena voafidy nareo tsisy mandany zany eny e voafidy ange nareo e fa saingy voafidy makany amin'ny lalana tsizy nareo mendrika nareo ny fikapona sy ny famaizana dora vaketsika zay Ezekiela 38 Ezekiela bre za Jeremia ndrary Ezekiela 38 ao amin'ny 12 angambany izy resy diso Ezekiela 38:12 mba hamapy sy androba ary amely indray zay efa rava saingy vao misy ponina ankehitriny zao ary ny firenena zay nangonina avy tany amin'ny jentilisa sady niaro omby sy fananana dia ireo mitoetra ao amin'ny fohibeny tany ka ny olona zay nangonina avy any amin'ny jentilisa tany dia firenena zay nangonina avy any amin'ny jentilisa dia tsy iza fa ny Israelianina ary ny toerana misy ny Israelianina ankehitriny no atao hoe fohibeny tany io mazava-be io raha vaketsika ry amin'ny andin'ny fahavalo io angambany izy zay andin'ny fahavalo angambany misy an'izay le hoe Israel le sana io rehefa afaka andro maro Ezekiela 38:8 rehefa afaka andro maro dia ho tadiavina ianao rambeny amparany dia ho tonga any amin'ny tany zay novonjenaka afaka tamin'ny sabatra ianao dia tany novoriana avy tany amin'ny firenena maro any atendrombohitry ny Israely zay efa lao efatry ny ela fa efa navoaka avy tany amin'ny firenena izy ka dia mandro fa izay izy rehetrarehetra eny tokoa hiakatra ianao ka ho tahaka ny fiaviny rivo-doza ny fihevianao ka ho tahaka ny raona hanarona ny tany mihitsy zany nosa reo manty avy any avaratra ity dia ianao sy ny miaramilanao rehetra amba amin'ny firenena maro zay miaraka aminao ino efa mandeha zany sary zany amin'izao fotoana itenenako zao efa manomana zany zao rehetrarehetra izao tonga ny fotoana tsy azo ajanona intsony ny adinareo ry olombelona didin'ilay dadanay Yahva ary tonga tao amin'ny Ahosoa ary ambara ny vava ny Elia izay mitondra ny teny izy mianaka ilay nanantanteraka an'izany tenetra zany hoe avy arenao amin'ny tany ny jiosy ka nataonareo ry Amerikanina ary netiny Elia zany fanambaran'izany ary nanome presy amin'izay Elia ankehitriny hoe ilay namerina ny jiosy ange ka Amerikanina dia ny frantsay dia ny anglisy dia ny alemaina dia ny tsaikitro zay samy nanao ny anazy to hatrany amin'ny italiana zay tra zareo Europeana reo zany miaraka tamin'ny Amerikanina dia zareo otanina moa tena be deaibe amin'izany sary zany nataonareo nge zany tsy afa mialana tamin'io tenin'ny dadanay Yahva io nge nareo dia ny tenin'ny mpaminandrira nge niatra taminareo dia tahaka ny fahampiarana an'ireny koa tonga koa Elia mitondra ny teny tahaka nataon'ny Jeremia tahaka nataon'ny Ezekiela manamafy indray Elia to hoe zao ny hitrangy io indray nanome précision amin'izay Elia fa ny fohibeny tany dia Israel ka raha mijery saritany ianao azonao jerevana tsara ny saritany na jereva ao mapy ho anareo zay manana ordinateur na telefona misy mapy ao anaty telefonareo dia jerevo ny avaratry ny Israel fa io le centre du monde araka ny Ezekiela 38:12 fa ny avaratra ny Israel farany avaratra dia tsy iza fa Rosia mbola ho tsindrina fa avy any amin'ny farany avaratra io nao vakitsika ry Ezekiela 38 1 2 3 4 ary avy eo dia andingana any amin'ny 15 16 tsika ho hitantsika ny toiny Ezekiela 38 manomboka amin'ny 1 ary tonga tamiko ny teniny ava Ezekiela 38 1 2 3 4 dia mandingana any amin'ny 5 6 7 tsika dia avy teo tsika makany amin'ny 15 eo ngama dia 16 dia 17 any ny hitantsika anazy hoe amin'izao farany zao rehefa tonga ny andro farany ary efa miteny efa tonga ny farany fa tsy ny andro farany intsony tonga ny farany ny andro farany zany mbola mety lavalava zany fa ny farany trandefa oatra nisy sisa dia miditra amin'ilay oatra niny tsika zao efa miditra ny famaranana anareo ry olombelona eto amin'ity planeta terre ty miditra ny famaranana anareo tahaka ny afatra nomenan'ny Ezekiela tahaka ny afatra nomenan'ny Jeremia dia izany koa ny afatra nomenan'ny Elia ankehitriny izay mamarana ny teny rehetrarehetra ary mamitina ny teny rehetrarehetra ary mametraka ny teny farany hoe tsy anareo olombelona ny tany fa anay dia ny dadanay Yahva sy Ahosoa ilay Andriamanitra Abrahama ilay nataonareo tsinitsinina sy tsy nirarahianareo ary modinareo fanina fa tsy azonareo ilana intsony ny teninay fa zany ny teny avy any areo tena mpamoronareo dia ilay Andriamanitra Abrahama ndao ary vakitsika tonga tamiko ary ny teniny havanana hoe
ry zanak'olona manandry fiany goga avy any amin'ny tany magoga. Reto ilay taranaka Iama sy Sema ary Jafeta tamin'ny fotoan'andro reto tenen'eto reto. Ary izy eto moa zany dia tena firenany avaratra ny dika izay. Ary ny tena marina dia voalaza eo fa any amin'ny farany avaratra ny misy andreo dia tsy iza zany farany avaratra zany fa Rosia. Ny teny gasy moa dia nanametraka avy hatrany mihitsy hoe Rosia io. Ny teny frantsay Rosia io. Ny teny anglisy dia ny teny hoe Rosia io. Satria mahitsy be kosa le teny. Manandry any goga avy any amin'ny tany magoga izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Tobala zany moa dia zareo avy any tavaratra daholo zany ka manania ny amelezana azy ka ataovy hoe zao no lazainy avatompo indro avamelanao ary goga mpanjakan'ny Rosia. Ka dikan'ity Rosia ity koa amin'ny teny izy dia hoe dirigeant zany chef anankiray olona ambony be zany mpitarika ny dikany zany. Ary Tobala, hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao. Hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao. Ina dikany zany. Ny zatra asiana valany rano zany asiana masomby amin'ny valany ranony zatra tsy mety mivoaka. Lozika be mihitsy ny tsy mety voan'ny Rosia ary mody adala be ireo Rosianareo. Tapatapaka be mihitsy ny connexion-nareo avy ety ngamany. Avy any. Mba jerena kely nga teknisany any amin'ny studio fa tapatapaka foana connexion-nareo. Dahoarina. Hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao. Izany hoe hotaritana zany reto Israely ireto Rosiana reto satria tsy mety mivoaka. Inona mahatonga na tsy mety mivoaka? Tena trobele fa tapatapahana any amin'ny zareo any. Nefa dia zatra tsy olana mihitsy hatramin'izay. Fa tokony ny jerevana kely inona le problème. Tsika aloha izany arana izy. Dia inona ny antony tsy mety mampivoaka n'ity Rosia ity? Satria mazava azy fa raha vao mivoaka izy dia maty izy. Tsy nareo olombelona ny hamono anazy fa izahay. Ahoana ny fomba hamononareo anazy ka zany hoe tsy hidiranareo zany ny anjarako dia mitantara fotsiny ity no miseho eo minonareo tsara, tsy minonareo tsara fa tsy matinareo zany io ry Amerikanina. Tsy matinareo zany ireo tany ny tambatra io nareo tena adalana nareo ray ady amin'ny Rosia io nareo. Mahitsy be ny tenin'ny Elia mitondra nareo any amin'ny fanapitena nareo ny zatra hitranga eo. Fa ity Israeliana manafika Iran ity tena ana tena mitady faty mihitsy ny teny izy. Inona mahatonga na miteny mitady faty? Ndao jerevantsika. Zany rehefa tsy nety ny teny hatramin'ny voalohany. Zany rehefa tsy nety ny rahanty teny hatramin'ny voalohany ary voa daholo nareo olombelona ambony tany satria tsy manety ny teny zany atao hoe Elia zany nareo. Fa raha manety ny teny zany Elia zany nefa dia misy dika kely io anarana hoe Elia io azy misy dika iny io fa tsy manety ny nonareo mihitsy izy. Tsy mba nirarahinareo mihitsy le izy. Dia vitanareo ny toy. Satria raha vao mivoaka izy dia maty io Rosia io. Raha vo izy zany andeha hiady amin'ny firenena eo dia izy mitolo teny hoe vonoana amin'izay satria io ilay fahavalo faran'izay hiady amin'ny Yehosoa igoga mpanjakan'ny Rosia. Ary izay no nandehanan'ny Elia ety mialohan'ny fotoana satria ho avy Yehosoa. Ka raha vo avy Yehosoa dia tsy maintsy misy mpialoha lalana anazy. Izay no atao Elia. Ary izany no mahatonga ny Elia manao ny fanambarana amin'izay hoeninareo olombelona. Na mety aminareo na tsy mety aminareo fa miomany nareo fa tonga ny tompon'ity planeta Terre nareo ity. Ary izy ny tena tompony. Izany mahatonga zao tsy mety hijanona zao tsony. Izay ny dikany titre hoe tsy azo sakanana intsony ny ady fanambaran'ny Elia avy any amin'ny Yehosoa le nambaninareo olombelona rehetrarehetra ary tsy ndrarahinareo. Raha mahery le Andriamanitra andreo dia andana tambaro dia sakany zao teny zao. Zao teny alefan'ny Elia zao sakano raha misy Andriamanitra ny aminareo any. Fa ny Andriamanitra nareo rehefa ho tsarainay daholo mbo fantatrareo fa misy tompona ty planeta Terre nareo ty dia izay naniraka anay. Izy atsika raha ny teny. Hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ka dia hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetrarehetra. Ndao antsika aloha hiampita kely hoe iza ty mpanjakan'ny Rosia ity eo amin'ny 5:10 tsika ny hamaky an'izay. Ezekiel 38:15 dia hiverentsika eo rehefa avy eo.
14 ny vakitsika 14 de 15 de 16 hoe any apara no tonga io de tonga izao farany zao tonga izy ty tonga Elia teny hoe tonga le farany fanambarana Elia avy any amin'ny Ahosoa migadona ny farany zany io ady hitanareo io fa avy ny teny ange Elia hoe tonga ny atezerany dada Yahvé ary amaliny tany dada Yahvé tany de niady ange Israelianina tsy niray akoatra zay fady nataony Rosia avy any ny adiny Rosia de fampisehoana tamin'ny olombelona hoe efa mitsangana amin'ny biby ary ny fidiran'ny adiny Iran sy Israel de midika hoe miditra ny farany fanambarana tsisy nina azy nareo atao tsony fa tena tahaka ny raha fotsy be velona nareo ry olombelona tsy te halala loatra nareo ny Andriamanitra Abrahama io tsy ndrarainareo zay teniny zany ambasadeur-ny Ahosoa zany ziady Elia na de efa niantsoantso anareo zany tsy ndrarainareo anjahanareo am'izay no mitady ho aiza ny vahaolana fa aty aminay ny lakle aty amin'ny Elia aiza nareo ny tsy hitady anay aorindina kely efa kely oatra nisy isa de ao anatin'io kely io nareo no mitady anay zay zany solution nareo hitatsika io ny toy koa maminaniry zanak'olona Ezekiel 38:14-15 de ny 16 angambany izy maminaniry zanak'olona ka ataovy any goga hoe zao ny lazainy avatompo moa am'izany ano zany zay toeran'ny Israely oloko mandro faizay zany de tsy ho fantatrao fa izany any hoe fa mandromandro io Israely io mody milamindamina fafy de tsy ho fantatrao fa izany de ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao ho tonga avy any amin'ny fonenanao avy any amin'ny farany avaratra ianao eto zany de milaza mihitsy fa ity Rosia ity de ho avy any amin'ny farany avaratra ho avy any amin'ny farany avaratra izy io avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro zay miaraka aminao ka ho fampitambarana ny zareo rehetrarehetra ty sary mandeha ity ka na de ataotsika isy fandriampahalemana sandoka hipoitra tampotampoka zay areo iny le sandoka be mahatsiravina indrindra zay tranga ary tsy maintsy anao fifampirarana amin'ny Rosia ny Israeliana na mety amin'ny zareo na tsy mety aminy hifanaraka amin'ny biby izy na ty na tsy ty sisa solutionareo ry Israeliana efa omeko anareo ny solutionareo ry Israeliana andana mifanaraka amin'ny biby andana mifanaraka amin'ny Rosia fa aza mifanaraka amin'ny Amerikanina tsony raha mbola teanany espoir nareo fefa eo mbavahoana ny fahafatesana dolona rehetrarehetra Israeliana ry Amerikanina ry Frantsay ry OTAN tsy nareo ny tompony hery sy ny fahefana fa ny tompony saina zay ny tompony hery sy ny fahefana ny tompony saina zay mahabaiko ny saina ary zay mahabaiko ny olona sy ny vatany sy ny fanany zay ny mahavita manao ny fahefana manana ny fahefana amin'ny olombela tsy ry avy ka zany teny hoe zany tompony hery tsy manana ianao fa amindray mpimasony anesorana ny fahefanao de miongotra io ary amindray mpimasony anomezana fahefana anankiray de anazy ny hery tady ity fa tonga eto ny tompony zany fahefana zany mahay manala ny fampetraka rehefa nytenenina tamin'io zay hoe tonga ny andro anongotana zay tsy ilaina tonga ny andro anongotana zay tsy ilaina ary ametrahana kosa ny zay ilaina naovana ny asanay de ny asany Ahosoa sy dada Maria fa tonga ny anongotana zany sametrahana zay mety rehetrarehetra satria efa mandeha amin'ny vanana ny farany de devoly koa mba manao ny ataony mba manonganongana koa izy koa manao ny ataony tsy planina amin'ny andro farany zao samy raikitra ny adiny samy avy any ambony ny dadana Yahvé mamaly amin'ny alalan'ny Elia ary ny devoly koa mamaly amin'ny alalan'ny goga de mifandony reo fa tsy hainareo zany kombaza tsy hainareo zany ary tsy fantatrinareo sady tsy tamin'ny masonareo no tena tsy opelantanina ny sainareo tsy hananareo fahefana koa izy raha teo fa izay mahafantatra an'izany resaka zany satria hainay ny lalanay ary fantatray ny dianay ary fantatray zay naniraka anay ary fantatray koa ny fahavalonay izy koa mahafantatra fa mody fanina fa zay tsy mody fanina fa nay itsinay satria efa hainay mihitsy ny izy at izy mizesta be hoe mahery be olo izy de mamody fanina mahampimeby mihitsy dao ary mba amin'ny firenena maro zay miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary akatra amely ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano hanarina ny tany ianao any ampara no tongo zany any amparany zany de ho avy neto
rosianina reto izy ny farany avaratra man hamely ny israelianina nefa ninona zahatra mitranga ianareo ry israelianina dia andeha nafika ny naman'ito rosia izay goga mpanjakany rosia ity manafika ny iranareo iza ny nampanao anareo anio raha mba tena mahafantatra an'izany aty hoe Andriamanitra Abrahama zany nareo dia mahafantatra fa tsy faninao io nataonareo fa zany rehefa naporisian'ny Amerikanina naporisiana nareo tena izy ozy ny ahoana ny afanao miteny an'izany tsotra kely raha ohatra ireo ka mijery zava-maro raha mahafantatra soratra maty mahafantatra hoe naporisiana fotsiny zao le izy naporisiana ary tsy afaka mamaly an'izany rehefa nisy faporisiana atao inona le izy hojerevantsika mantsy izy miaraka amin'ny Rosia raha ohatra ka mandeha ny ady ny Rosiana sy ny Ukraine izay arovan'ny OTAN rehetrarehetra ary lohalarana amin'izany ny Amerikanina dia mody fanina azy raha ny frantsay sy ny anglisy ny karazany raha ny OTAN rehetrarehetra dia zareo Europiana tandrevana ahoana moa ny laza ny Amerikanina tsy manampy nefa ny fitaovam-piadina Amerikanina izy mbola makao foana raha tsy manampy tokoa ny Amerikanina ny esoriny daholo ny fitaovam-piadinany fa matotsy ny esoriny tao ny fitaovam-piadinany manampy ny Amerikanina mareko fa tsy miaro Rosia zao olona zao zany ny adversaire-ny Elia zany raha tsy hainareo zany goga mpanjakany Rosia zany adversaire-ny Elia zany ka tsy izay indray ny teny hoe tianay zareo sanina ty adversaire-nay ve tianay fa ianareo ilay nakany amintsizy zany rehefa tsy mba mamantatra ny tokony atao na nafaingana ny fanapotehana olombelonareo ary adalàna daholo ny ataonareo inona tonga an'izao vokatry ny tsy fianona an'izao fampianarana izao vokatry ny tsy narainareo an'izany Ehosoa zany dia nafainganina ny fanapotehananareo nafainganina ny fanapotehananareo olombelona tsy ndriko indray mandeha mihitsy nafainganina ny fanapotehananareo iza na nafaingana anazy Ehosoa iza na nafaingana anazy Yahosoa reo olona iona nafaingana an'izao lay tsy tianareo lay alanareo fa natakalinareo an'i raha Jesosy izay tsinitsinina sa tsy Andriamanitra ny tsinitsinina natakalinareo an'izany le mpampanotanareo natakalinareo an'iny izy raha mba nyteny izy aza manota intsony vitanareo miteny tsy maintsy manota fa tsisy an'izany nefa le soratra masina nefa ny an'lay tompony miteny aza manota intsony ny tsy tompony miteny manta normalinareo faizina normalina faizina na natsoy amin'izay le Andriamanitra tsy izinareo iny antsoy iny tao mamany problème io fa ilay tena Andriamanitra Abrahama izay tompony ty tany ty sy namoronareo olombelona dia miteny hoe io ny soratra tsy azo sakany intsony ny ady fa nambaran'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa handana mitsangana le Andriamanitrareo andravan'io antsoy le Andriamanitrareo andravan'io teny io hitantsika sy Andriamanitra fa tonga Elia hiteny amin'izay hoe avoay ny Andriamanitranareo fa io ny tenin'ny Andriamanitra anay ary io le naniraka anay avoay le anareo ary ny tenin'ny Andriamanitra anay dia zao tsy azo sakanina intsony ny ady fa raha ohatra indray moa zany tsy maintsy mandeha nefa ty teny ty tsy maintsy andady ny Israelianina tiana ny tsy tiana hanao fihavanana amin'ny Rosia tsy maintsy ho ataonareo zay natinareo na tsy tianareo tsy maintsy ataonareo ary aingana manao an'izay mba hidira le fandriam-pahalemana sandoka izay nietriketinareo tena loza zava-doza amin'ny fotoana manao ahoana amin'izao fa zatra efa sarotra be zao hoe ny ady tsy jalina intsony inona mahatonga an'izany dia zao toizako le teny teo aloha dia miady tamin'ny Ukraine Rosia lozika be ny adiny zareo inona moa no mahalozika an'izany zao no mahalozika anazy satria le OTAN dia manitatra ny taniny makany Rosia dia tsy tiany nefa ngezatra zay le hoe rehefa miditra ny tsetro Andriamanitra io makany amin'ny tsy lozika daholo zahatra etra amin'ity tany ty nefa dia ny tenin'Andriamanitra makany fatanterana daholo zany resaka izany inona tiako tenina amin'izany ny fandehanan'ny OTAN nikesaka nakany Rosia no nampivoaka ny Rosia tao natonga azy niady tamin'ny Ukrainianina zareo hoe tsy te ady fa hita kosa ny fehme manakaiky ny taniny kosa le tao tany reto tezitra izy tafiny amin'izay Ukraine lozika be ny nanafiny an'io
Ary tsy manana fahadsoana izy raha nanafika an'io. Satria ko ny tany kosa ny akekezinao. Ukraine ve zahatra anisan'ny singa ray tao amin'izareo navady ho lasan'ny OTAN. Normal izy miady, tezitra be izy. Kanefa tsy izany ny planina ny dada Iavasy fa fa mba tonga ny fampianarana ho tanteraka hoe tsisy miady amin'ny Rosia izany nareo. Io tokoa nge Amerikanina, izay netiny Donald Trump ny fitonanany ny Amerikanina. Nga izy nasan'ny niady tamin'ny Rosia mihitsy. Fa nateo zany Joe Biden nga nasany niady tamin'ny Rosia izany izy. Io ny tena tsy tian'ny Poutine mihitsy ny président Rosiana zany Poutine zany. Joe Biden dia filoha-pirenena Amerikanina. Fa nga izy sany niady direkta tamin'ny mihitsy. Fa natao indirekta niady. Inona le ady indirekta? So niady indirekta. Mody ny Ukraine mody natao niady teo. Fa ny fitaovam-piadinana rehefa tao Ukraine daholo. Efa midika iny zany fa ady lehibe io monsieur io e. Fa démonstration de force fotsiny hoe resin'ny fitaovam-piadina antsika ve? Sa tsy resin'ny fitaovam-piadina antsika? Raha le fa Ukraine ny aditsika zany, izy misolo tena antsika. Zay ilay hoe guerre par procuration. Zany hoe ady tokony ataon'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy amin'ny Rosiana. Fa tsy saniditra izy fa nitsapatsapainy Rosiana dia nalefa tao Ukraine ny fitaovam-piadina hijerevana ny herin'ny Rosia. Kanjo nataon'ny Rosia fay. Nataon'ny Rosia fay mihitsy ny Ukraine. Ina tonga namiteny hoe tsy alenareo ve Ukraine miverina any amin'ny zafikely-nareo fa zafikely-nareo io Rosia. Anareo nge tsy famelan'ny Rosia raha tsy lasany. Anazy engenareo e. Tena adalàna mihitsy nataon'ny président Zelensky. C'est de la folie totale ozy ny vazaha. Adalàna tanteraka mihitsy zany hoe niady amin'ny Rosia zany ka andeha araka amin'ny OTAN. Tena tsy fahendreny. Saingy samy tsisy mahafantatra tenin'Andriamanitra daholo moa nareo ka dia tsy taizy ho tenenina. Tsy ianareo ilay Andriamanitra Abraham, nefa anareo dia milaza fa mivavaka daholo. Zay nge ilay mampibebe aminareo e. Mivavaka nefa tsy mahafantatra ny tokony atao. Io nareo fa niady. Rehefa hitan'ny Amerikanina amin'izay fa manomboka ho resy amin'izay ny Ukrainianina. Nefa ny tia Rosia ity dia miaraka amin'ny Iran. Ve koa ny teny mikasika any amin'izay? Dia izay nahatonga anazy nasainy daroan'ny Israelianina avy hatrany Iran. Zany resaka zany na dia misy anafina an'izany tahaka ny ahoana. Izay hoa tsy azo anafenan-jahatra fa izay mpamaky-pantsinana ny zavatra ataonareo olombelona any. Zany ny sary nataonareo. Natonga ny ely avy hatrany-tsangana hoe adalàna. Adalàna. Fa ina keny voasoratra anatin'ny bokinareo ry Israeliana. Nareo Amerikanina milaza fa mivavaka. Nga nareo tsy mba mahafantatra ny teny teo anatin'ny baibolinareo. Dia ao anatin'ny Sefer Torah. Ary nareo Rosiana koa moa dia efa nareo dia efa tsy maintsy manao ny ataonareo. Inona ny voasoratra anatin'ny bokinareo? Fa mbola tsy nijerevanareo nga. Tonga ely apa fantatra nareo hoe tsy azo sakany intsony ny teninay. Nareo ihany nampidi-dozany tenanareo. Ezekiel 38 ivenentsika amin'izay ny 4 sy ny 5 zany. Satria efa hetsika hoe eny avaratra izy ary amin'ny andro farany ny atongavan'ny Rosia raikitra ny ady nisy makany amin'ny Israela. Dia nareo ve tsy eritreritra fa efa tezitra be mihitsy ny Rosia amin'izao ny mikasika ny Israela izay nitifitra ny Iran io. Haitsika tsara efa ny fifandraisan'izany Iran zany tamin'ny Rosia. Iran no namatsy an'ny Rosia tamin'ny alalan'ireto drone be dia be reto. Iran koa namatsy an'ny Rosia n'ity resaka misy tsy haiko na nazo misile azy ireo tsy misy dia haiko tsara fa raha le drone saidy tena ny Iran mihitsy ary tena nasian'ny Iran usine mihitsy ny ary fanamboarana an'io drone saidy io ao Rosia mariky ny fampiarahany zareo. Fa nareo hoe tena tsy mamandinika mihitsy ny an'izany sary zany e. Nareo moa manambany tenin'Andriamanitra Yahoshua moa novainareo Jesosy fotsiny zao. Normal na ngely izy. Normal nareo manao foana. Ianareo no nampidibingo ny lalakala ianareo. Andao jerevantsika ny teny. Ezekiel 38 4 5 6 7. Lovaka itsika ary. Ezekiel 38 4 5 6 7. Ary hitarika anao ka nisy masobiny valano ranonao. Dia hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra. Dia ny soavaly sy ny mpitaingi-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra. Dia olona maro be mitondra pinga lehibe sy apinga kely ary samy mitantsapatra miaraka aminao ny Persianina. Tsy iza ny Persianina fa zao Iranianina amin'izao tsika miteny zao. Ary tsy iza ny Medianina fa Iraka le vavy nivolonareo teo ry Amerikanina ny président izay teo Saddam Hussein. Laza venareo fa faly amin'izany reo Irakianina. Ary fantarany efa Arabo an'ireo dia tariky ny Arabo Silamo daholo an'ireo. Ary aza mananteny nareo ry Amerikanina fa tianareo zany ny Arabo. Zany ange ka tsisy. Tsy m'existe ao anatin'ny sain'ireo zany.
fitaka daholo zay nataony taminareo ry Amerikanina. Fa tsy misy arabo zany ho tianareo zany novinovino zany ngeka tsisy totoizantsika ny teny fa efa voasoratra daholo na niady sy ny lolony eo amin'saminareo rehetrarehetra hoe israeliana sy arabo io efa voalaza daholo anie zany ny dadako izay maniraka ankehitriny no teny aminareo hoe zao daholo nefa misy tany ary ny hoavy zao tantaraiko anareo zao miteny ny hoavy indray hoe ity ny hoavy eo aminareo indray ary efa nitondroko daholo ny firenena zay tsy mba nitondrona tamin'izany hoe izy ary ty resahana ity anjaran'ny Eliana no manondro hoe retsy daholo zany sahara zany. Ary ny persianina, ny etiopianina sy ny libianina nga moa tsy pays africain zany aminareo jereo ny afrikanina efa miaraka amin'ny izy moa miaraka amin'ny i Rosia am'izao tsika miteny zao ary efa sany ny afrikanina ngely manohitra anareo otaniny raitsika fotsiny amin'ny fihetsiky ny Traoré zay président Burkina Faso sy ireo fihetsiky ny président be dia be any faritry Afrika fa mihetsikehtsika manohitra ny frantsay manohitra amerikanina hitanareo daholo izy zany fa tanterahany teny Elia hoe hiaraka amin'ny Rosia daholo ireo firenareo hitantsika ny famarinana ny teny ankehitriny tany amin'ny 2003 daholo no tenenana an'izany ary nimeza ny olona mihitsy ny tenako tamin'izany hoe olona miteniteny foana ianao efa rahantsika mahita izy 2003 zany mezanareo fa 2025 tsika izao fa tanteraka daholo ny teny nanomboka tamin'ny 2022 23 24 io hitanareo daholo ny teny lazao foana fa tsy marina ilay naniraka anay lazao foana fa tsy marina fa hitantsika mitsiony ely izy zao marina ny teninay ary mbola ny tenenay koa fa tahaka ny Traoré lasa ino kapitainy ao anaty miaramila iny dia iny lasa nitarika ny tafika drehetra efa nambaranay taminareo fa tsy maintsy hoentina miaramila daholo ny afrikanina nisan'izany Madagasikara tsisy hevitra tsony zany didimidina zany any amin'ilay mpamorona anareo elahy tsy mifidinizaniza fa rehefa teny midina dia tsy maintsy arahany be sy ny mara ary tsy maintsy tanterahana zany teny zany miala rehefa voateny ka tsy izy ianao tao anatin'izany teny zany dia miala ianao dikan'izay miditra ny farany tsy maintsy mandeha ny fanatanterahana ny teny ary didina ny mpanatanteraka ny teny tsy maintsy manao ny asany tsisy nina azo atao tsony zao tsika ny teny samy mitondra pinga lehibe sy fiarovana avokoa Gomera koa mba miaramila ny rehetra dia ny Togarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila ny rehetra dia firenena maro izay miaraka aminao reo ilay hiaraka ny tavaratra rehetrarehetra hitanareo amin'ny sary tany iny Rosia ny mpitarika anazy miaraka amin'reto firenena arabo reto miaraka amin'ny firenena afrikana rehetrarehetra ary miaraka aminazy koa ny sinoa izay anamboatra ny lalana amin'ny ady amin'ny andro farany ka izotra makany amin'ny Aramagedona ny miaramila ary mpanjaka avy any antsinanana mihitsy no manao an'izay sary zay araka ny boky arikatra amin'ny apokalipsy brojirevantsika rehefa avy eo fa miteny amintsika hoe tsy misy zahatra azonareo atao tsony mamaky batsirana amin'izay ny azy hoe pa tany hoe tia ny lalakalenareo tia ny zahatra iseo sy mitandrina dia izay ny azo atao fa tsy azo sakanina ntsony ny teninay tsy azo sakany intsony ny ady fanambaran'ny Elia avy any amin'ny Ahosoa efa hitanareo io ny zahatra efa miseho hitanareo izy io tsy misy nazonareo atao tsony finale izy efa miaraka ireo miaraka ny afrikana amin'ny Rosia miaraka ny arabo amin'ny Rosia za manatenao ry Donald Trump sy ny amerikana fa hoe tia ny arabo zany andreo zany ka tsy misy tadidino nanana poteny le tolo be nareo tamin'le World Center iny potika reny nanaovany anareo mameritreretra ny dikan'izay samy mieritreritra fa tonga zao vaninany zao mbola toy izaka ihany arany teny ny teny taminareo tany amin'ny 2005 no tanterahan'ny iranianina ty teny ty zao no nambarany Elia tamin'izany 2005 zany volana May 2005 io fanambarany io ho an'izay nitahiry an'izany tamin'ny kasety ka voatanany antsoratra ny ondrikely Ahosoa rehetrarehetra miomanaka mitova tsara ianao eny ianao sy ireo izay rehetra momba anao izay efa mivory ao aminao ary aoka ianao no mpitarika azy nazo baiko mihitsy ny Rosia tamin'izany
Asa boary ny fitaovam-piadinanao. Dia tamin'izay izy namboatra ny hoe faveur bombe. Faveur bombe moa zany ny Amerikana. Faveur zany. Ny Amerikana kosa ny teny izay indray manamboatra ny mother bombe. Ho an'le mamany bombe ny Rosiana zany ny dadany bombe, dia ny Amerikana mamany bombe. Nisy zany tamin'ny 2005. Tamin'izany fotoana zany indrindra no nivoahan'ny teny tamin'ny Iraniana. Tamin'ny andron'ny président Mahmoud Ahmadinejad. Zay nena ilay président Iraniana tamin'izany hoe andana amboarinao ny fitaovam-pidinanao ry Iraniana. Tena nahitsy be mihitsy ny teny andana amboariny bombanao nucléaire-anao ry Iraniana. Tamin'ny 2005 izy nahazo an'izany baiko zany. Raha volana mena no teny an'izany ny ambassadeur-any Osoa. Tamin'ny 2005. Volana mai 2005. Volana septambra 2005 raha natadidy tsara izay nahinao izany fampianarana izany. Dia namboariny Andriamatoa Mahmoud Ahmadinejad koa ny bomba atomika an'zareo tao anatin'ny centrale nucléaire ny tao Boucher ary tao Natanz. Dia sokafa andreo anankiroa. Tsy haiko na nisy ohatry ny Natanz angamba ny voalohany dia Boucher ny faharoa ohatran'izay angamba izy fa tsy tadidiko tsara izay nataony. Ary tena nanao fitaovam-piadina izy ary tena namboariny fitaovam-piadina io. Zany hoe ny baiko nanaovana an'izany sary zany dia ny baiko ny dada Yahva izay tonga tamin'ny Elia ary zao nampiariny Iraniana zao. Voadidy izy zany nanao an'io dikan'izay. Tahaka ny mpaminany ny teny rehetra koa dia ohatran'izany nanaovany Iraniana io. Ary tsy nisy afaka nanasakana an'io zany ny indray mandiara. Fa efa tonga amin'izay ity farany ity dia mikitika an'izay tsy tokony kitihana amin'izay reto Israelianina adaladala reto. Raha baiko avy any amin'ny dada Yahva koa ka tsy afaka nikitika ny IUA tao anatin'izany fotoana lavabe izany. 20 taona tsy afaka nikitika ny IUA. Na dia ny ezaniny sakana io zavatra io tsy afaka nikitika. Jereo ny loza amina tambo miseho. Ilay Israelianina izay tena azo lazaina hoe niaraka tamin'ny dada Yahva mihitsy no nidaroka bomba an'ilay Iraniana izay nahazo an'ilay baiko hoe amboary ny bomba anareo. Izany hoe verina indray ny sary taloha. Ilay Israelianina foana tsy mety manoatra ny dada Yahva. Ary namporisika anazy dia ny Amerikanina. Ilaza ve nareo ny Amerikanina fa tsy ho fay? Raha tsy mahita io dada Yahva io dia tsy fainareo. Ary raha jamby io dada Yahva io zany dia tsy fainareo. Ary raha marena izy dia tsy fainareo. Ary raha ohatry izy ka tsy mahita dia tsy fainareo. Ary raha tsisy tanana izy dia tsy fainareo. Ary raha ohatry izy ka tsy afaka mikapoka ny tanana dia tsy fainareo. Fa raha ohatry kosa izy afaka mijery ka mahita anao ry Amerika. Ary raha afaka mandrisy ka mandre anao. Ary manana tany izy ka afaka mikapoka anao dia ho avy aminao zao loza zao. Hijery ny masony ka hamely anao izy ry Amerikana. Iaino ny sofiny ka hamely anao izy ry Amerikana. Ary ho tezitra ny tany amin'ny fahavinirana ka tena hidaroka anao izy ry Amerikana. Noho ny amina ny ranao ny Israelianina nanao an'izao adalana mahatsiravina zao satria teny ny dada Yahva tonga azo nanao an'io nefa izy ny ranao hidaroka an'io. Ary ny motifana nadaronareo anazy izay tsy mitombona mihitsy fa entina fotsiny anakorontanana an'ilay Rosia izay nasianana voaka dia inona nataonareo hoe andana tifiry Iran dia mikorotana Rosia. Tsy misy mikorotana zany. Biby aneo ary reo biby ireo tsy mivaky loha amin'izany fa nao tapitra maty izy menakavy biby foana. Ary izy tsy maintsy mifampiaro na tianareo na tsy tianareo. Ny biby samy biby dia miaraka automatika ireo. Fa ianareo miseho olona nareo no potika amin'izany. Tsy azonareo atao n'inona ireo biby ireo. Fa ny zava-doza dia mitapahanareo ty lalana ity. Ny tenin'ny dada Yahva mihitsy ny tiany sakanan'ny Israelianina hoe ho tafianay nareo Iraniana dia ho potehanay ny bombanareo satria manohitoana ny momba anay nareo. Dikan'izany dia izao hoe ho potehanay ny tenin'ilay dada malala Yahva, ilay Andriamanitra Abrahama. Io fa niverina ny tsabaka indray nareo ny jabaka ozy ny miaramila nakany amin'ny lalana tsy faly. Mbola nareo ihany tiany manohitra ny tenin'ilay dada malala Yahva, ilay Andriamanitra Abrahama. Nefa baiko avy aminy io dia ho hitanareo amin'izay ny lozan-joanareo. Fa nisokatra tamin'ny fihetsikinareo iny ny lozan-jon'ny tany rehetrarehetra ary tsy tana intsony. Ary tsy misy fahefana intsony afaka mampijanona an'izao. Fa io dia mandeha tahaka an'ireny sima misika ireny mandra-patateraka hatrany amin'ny Aramagedona.
fa ino natahoranareo io Aramageddon io fa io dia tsy maintsy mandeha amin'izay ary didina ny rehetra tsy maintsy mampandeha an'izany Aramageddon zany tsy azo ajanona intsony satria nikitika ny zavatra tsy azo kitihana. Aleo lavitra nahita hoe olo-kafa nanao an'izao fihetsika zao tamin'ny Irany ihany. Fa le Israelianina izay anisany mba teo mba akaiky an'io Andriamanitra Abraham io tany aloha tany. Izy indray tiany nanao foana. Satria tsy nety niainon'ilay fanambarana efa ela be fa nyteny hoe mba haino iny ity teny aty Madagasikara ity. Mba haino iny zao afatra omenareo olombelona zao. Mba haino iny ny teny Andriamanitra Abraham fa tsisy nety niaino ianareo. Fa fanambanina no asetrinareo an'izany nefa nytenenareo hoe raha diso io teny io toery ilay fampianarana ary. Fa tsy nahita fanoherana ngenareo ary tsy afaka niotra an'ilay teny ngenareo fa ilay fanaratsiana mandeha ho azy fanaratsiana tsisy mitombona fa le deotra ilay mpanaratsiny eny ataonareo. Fa iza milaza fa raha manaratsiny ireo dia foana ny famarinana ny teny menily ahy. Ny endry mahita ny loza ka mery ny adala mandrosika avao. Fa zao ry Israelianina iteny aminao Eliana dia tsy mihaino anazy ianao tsy rarahiko izany. Dia tsy mihaino an'izany koa na hiaino ianao na tsy tsy rarahina fa izay miteny ny fantatray. Ho tanteraka aminao ty teny hoe hanao fifanekena amin'ny fahafatesana ianao ary hanao fifanarana amin'ny fiainatsika ianao. Tsy maintsy miatsa aminao izay teny izay. Nge vaketrika izay teny izay ny bokyny aiza misy indrova Isia 28 28:15 sao dia mba tsy marina azy zany teniko izany. Zay mihitsy ka. Isia 28:14 teny 15. Isia 28:14 teny 15. Koa mino ny tenin'ny avay nareo ry mpaniratsira izay mpanapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Tena mitodika anareo mihitsy ilay teny zao. Dia nareo an'i Israel. Tsy haiko na iaino na tsy haino nareo anareo ny anareo fa ny teny tsy maintsy mandeha ary ny teny tsy maintsy ampiarina ary tsy maintsy miatra. Satria anareo efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainatsika izay ka na dia ho avy aza ny loza manafitra dia tsy atra aminay izany. Fa efa lainga no nataonay fiarovana ary fitako fierena dia izao no lazainy avà. Iny izao mametraka vato. Izao no efa nametraka vato zona dia vato voazato toetra, vato tsara izay fehezoro voorona ho an'ny fanorenana mafy ka tsy mahotaitra izay mino. Io moa izany dia manambara ny zava-misy sitratra amin'ny ho any Ahosoa izy hoe misy zavatra tsara tonga aminareo fa nareo moa tsy te hiaino. Fa hanao fifanarana amin'ny fahafatesana nareo ary hanao fifanekena amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy ho avy ny andro hifanaraka amin'ny Rosia nareo na teny nareo. Io ilay fahafatesana io. Tsy vitan'ny Amerikanina zany niaro anareo. Diso adresy nareo. Diso adresy nareo. Ary diso tetika ny Amerikanina hoe rehefa mitifitra Iranianina dia maratra ho azy ny rehetrarehetra. Zava-doza. Nampifohy zahatra be dia be ianao. Fa nanaitra an'ireo ekipa ny rehetrarehetrareo ianao. Tairinao daholo ireo ekipa hanatanteraka ny Aramageddonareo. Ianao ihany nanaitra an'ireo. Ary iny ny fiandohan'ny fandravana nareo. Zao fihetsika nataonareo zao. Ry Amerikanina sy ry OTAN. Tsy hainareo marina ny herin'izany Rosia izany. Izany mahatonga azy hoe nitaritina ny valany ranony fa tsy teo faty izy tenisy. Satria raha vao mivoaka izy dia tsy maintsy ho avy Ahosoa hamono anazy. Nefa dia izay mihitsy ny asany Elia tsy maintsy hamoaka anazy tao. Ary izy tsy maintsy mivoaka na tiany na tsy tiany. Nareo nefa ny tiany lasa ny azakazaka nandeha aloha fotoana dia miandry ny valiny nareo zany. Nareo ny te-hidibingo tamin'ny lalakalenareo dia ndraso eo ny valiny fa dia ho tonga aminareo tokoa ny valiny. Nareo no naniry loza dia tonga aminareo ny loza. Fa impiry any teny biby ane io efa nampitandriny biby ane io fa tsy mba nisy nety ny aino mantsy. Ary tsisy ny raharaha ilay teny dia ho hitantsika eny ny toyny. Androany azy zao vao naheno vaovao tany Normandie ngamba izy resy diso. Hoe nisy aina nisan'ny kotroka tao amin'ity tanàna ity 30,000 éclairs. Mbola tsy nahitana an'izany 30,000 éclairs zany tao amin'ny tanàna anankiray teto ambonin'ity planeta Terre ity. Tsy mbola misy zany. Raha misy ny kotrokotroka éclair be dia be ohatran'ny hoe tselatselatra be dia be mba angamba mainy amin'ny 100 any maximum na 200. Fa ity kosa 30,000 éclairs namena ilay tanàna.
Ary ny avandra ny voaka avy any dia ohatra ny baolina hitanao le baolina atao amin'le kapoana ohatra n'izao inona izy golf. Ohatran'izany ny lehibe ny avandra ny raraka avy any. Goaka daholo ny tafitran'olona tena izay tratran'izany sahirana. Zany hoe mbola tsy fantatra zany nisy maty na velona fa dia izay tratran'izany sahirana. Zany ny fahatanteran'ny tenin'ny Elia zany mandeha izy io ary mefy afaka andro vitsy kely dia ahitinareo. Ino ny ty mitranga amin'ity planeta Terre nareo ty fa hitodika nareo ho any amin'ny Elia teny hoe tena marina ny teninao, ho tadidinareo izay teniko izay. Fa zany nareo mbola hiteny hoe tsisy miaina, tena izay mihitsy aza misy miaina, mety be ilay aza miaina. Fa aminay koa tsy miraharaha izay na iainana na tsy hainy fa izay koa tsy maintsy miteny satria manjary be jera tsy miteny rehefa misy zaritra amin'izao satria dada Iava tsy maintsy miteny mba tsy hisy menina aminazy avy eo naona izay tsy nampandrenesana. Ka mba izay ny antony nitenenana. Ka rehefa niteny izay miaina ireo tsara tsy miaina ireo tsara ny teny efa nandeha tsy afaka manome-tsiny an'ilay tompony tany nareo satria ny tompony tany izao maniraka ny Elia zao. Io hitanareo hitantsika ny toy. Manareo izay milaza fa ny Amerikana ny mahery hitantsika ny toy. Imezako sady nareo hitantsika ny toy. Fizana namboatra ny saina. Tady ity izay teniko izay. Ary izy ny tompony hery sy ny fahefana. Tady ity izay teniko izay. Fanampiazakazaka ny zavatra rehetra mihitsy nareo. Ary manomboka eto ny fampianaran'ny Elia. Dia hiopana amin'izay miresaka momba ny amin'izao ady farany izao. Sy ny fiheviany goka, sy ny famatahana rehetra mikasikiny amin'izay. Mandra-pahatonga ny fahatanteran'ny teny rehetrarehetra. Tsy maintsy miditra amin'izay Elia satria mandeha ny fampiarana an'io teny io dia tsy maintsy manazava amin'izay Elia. Ny farana ny teny koa. Izay ny fiarahantsika niaraka tamin'izay tamin'ny teny io ity tao amin'ny laharana 10 dia ny fanambarana 7 izay nentin'ny Elia avy any amin'ny dada Iava Soasoa zany teny zany. Voninahitra ho azy menaka mandrakizay. Engane ka eritreritrinao maheno an'izao teniko izao. Andinika tsara ianao fa ny endry mahita ny lozaka hamery ny adala kosa ny mandroso kavo. Mba hipetraka ao amin'ny plasy ny endry ianao mba ho vonjena. Mba hipetraka ao anatin'ny plasy ny teo afana ianao, teo avotana satria tsy misangitro ny ty resaka ity mampaleny ny olona maty. Tsy misy fifaly amin'ny olona maty fa saingy tonga ny fahateterany atezeran'ilay tompony tany ny fahendrena andana manatona azy raha mbola teo vonjena ianao fa rehefa tsy manatony moanao dia tatazo ny atezerana zany. Izay ihany no menanao zay. Ka ny amaranako ny teniko mbola veriko tsara dia hoe raha mbola misy foana ny fahendrena andana miverina amin'ilay mpanaonao fa tsy azo sangina io mpanaonao io hiavano anarana. Ary ahoso ilay zana marana izay ny raha. Tonga ny fahatanterany teny tsy misy azo ataonao tsony. Manapa-hevitra. Raha mbola teo vonjena fa rehefa tsy teo vonjena toizo ny adalana sy ny agigena dia tatazo ny valiny. Farana ny teny rehefa avitsika. Sotra petsaka dada Mariava. Sotra petsaka hosoany amin'izany teny rehetra zany. Dia ny fahamarina rehetra avy any aminao. Hamarino mandrakariva ny teny fa tonga ny fampiarana zany. Dia ny fanatanterana ny teny rehetra rehetra. Dada Mariava ao aseho ny sandrinao mahery. Ary aseho fa tena tompony hery sy ny fahefana ianao. Dia amin'izao andrano any Elia zao hanambara ny teny sy hanatanteraka ny baiko rehetra avy any aminao dia ny amin'ny ny andro farany. Tonga izy izao ankehitriny. Tonga ny famaranana ny tantarany tany ary tsy maintsy miatra amin'izay rehetra nambara teo izay sy ny mbola ho ambara manaraka indray. Voninahitra anao dada Mariava. Amin'ny anaran'ny Ahosoa malalako naovana izany teny rehetra izany. Misaotra petsaka dada Mariava. Misaotra Ahosoa. Halleluja. Amen. Dia izay no maranantsika ny fiarahantsika tamin'ny teny ity. Fitiavana ny hamonjy anao no tikan'izany. Vahenty. Ho amin'ny fiarahantsika manaraka indray.